Tena ny fiarabana zay efa natolotry ny namana mpanao gazeta ao anatin'ny fampahalalam-baovao teo tompoko lasy sy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fandarana dinika indray anao amin'ity androany ity. Araky ny fampahafantarana zay efa natao moa dia ny filohan'ny CENI no vahintsika eto Andriamatoa Thierry Rakotonarivo, izy ihany koa administrateur civil rahateo ihany koa miarahaba président tonga soa eto amin'ny plateau an'ny MBS. Dia faly miarahaba ny mpanaraka ny fandaharana aloha ary faly misaotra anareo eto amin'ny MBS zay nanasanay handray anjara amin'izao fandaharana izao. Ankasitrahana be dia be président ny fanekenao ny fanasana tamin'ity androany ity satria be dia be ny zavatra tsy mazava amin'ny vahoaka malagasy, be dia be ny zavatra mila hitondrana fanazavana indrindra fa ho anareo avy eo anivon'ny CENI. Idirako voalohany mahakasika an'ilay resaka calendrier izay nivoaka moa zany na ny tetiandro isan'ny miteraka resabe amin'izao fotoana izao izy io président hoe maninona no ny CENI no namoaka an'izay fa tsy ny fitondram-panjakana afaka ampatsahivina ve aloha hoe manahoana marina fizotra an'izay resaka calendrier izay ho tanterahana sy ho atrehantsika izay. Mikasika ny tetiandro anatanterahana ny fifidianana dia mazava ny lalàna zay mbola manan-kery aloha hatramin'izao eto Madagasikara fa ny vaomeram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana na ny CENI no manolotra ny volavola tetiandro ary ny gouvernemanta kosa eo anivon'ny flankevitra ny gouvernemanta no mandray fanapahan-kevitra farany amin'izay daty anatanterahana ny fifidianana eto Madagasikara. Ka rehefa tapa-kevitra ny flankevitry ny gouvernemanta miainga amin'ny fijereny an'ilay sosikevitra naroson'ny CENI dia mandray didim-panjakana izy miantso ny mpifidy an-Datsabato ary manondro ny andro anatanterahana an'izay fifidianana izay. Ka ny zavatra mitranga ankehitriny dia tsy hoe akory misy daty navoakan'ny CENI anatanterahana ny fifidianana. Tsy nisy zay. Ny zavatra nambaran'ny CENI dia ny hoe zavatra efa voalaza tao amin'ny tondrozotra na ny fandaharan'asa izay navoakan'ny fitondrana fanavozana nampahafantarana ny vahoaka malagasy ary nomena sy natolotra amin'ny fomba ofisialy an'ireo mpiara-miombonantoka amintsika avy any ivelany fandaharan'asa izay ho tanterahan'ny fitondrana fanavozana mandritra ny 4 volana izay hitondrana ny fanavozana ny Repoblika ny Madagasikara ity mialohan'ny fifidianana. Ao anatin'io tondrozotra io dia mazava tsara fa isy ny dinika nasionaly, isy ny fanavaozana ny lalam-panorenana, isy ny fanavaozana ny lalam-pifidianana ary isy ny fanatanterahana ny fitsapan-kevi-bahoaka sy ny fifidianana filoham-pirenena. Voalaza tsara ao anatin'io tondrozotra io, ao anatin'io fandaharan'asa ny fanavaozana ny Repoblika Madagasikara io fa amin'ny volana Jiona 17 no vinavinaina anatanterahana ny fitsapan-kevi-bahoaka ifidianantsika ny lalam-panorenana vaovao idirana any amin'ny Repoblika fahadimy. Ary voalaza ao anatin'io tondrozotra io na io fandaharan'asa io fa amin'ny volana Oktobra 17 no eritreretina anatotosana ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany. Zany hoe zavatra efa voalaza sy mipetraka tsara ao anatin'ilay tondrozotra na ny fandaharan'asa ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara no nambaran'ny CENI omaly mba nanamafisana sy nanamarinana ny hoe nahoantsika no tsy maintsy manomboka ny fanamboarana ny lisam-pifidianana dian'izao. Zay no nahatonga ny CENI niteny aniny ny hoe tsy maintsy manomboka ny fanamboarana ny lisam-pifidianana amin'izao volana Aprily zao tsika, amin'ny volana May zao raha te hanatratra sy te hanatanteraka an'io tondrozotra efa napetraka io. Satria raha ny volana Jiona 17 no fikasan'ny fitondrana fanavaozana anaovana an'izay fitsapan-kevi-bahoaka zay dia 12 volana mialohan'io zany tsy maintsy manomboka ny fanavaozana ny lisam-pifidianana satria mila 12 ka hatramin'ny 14 volana vao vita zany fanamboarana ny lisam-pifidianana zany amin'ny alalan'ny fanavaozana manontolo. Raha mihaino ny fanazavan'ny président zany dia ohatran'ny fifidianana filohan'ny Repoblika sy ny resaka référendum na ny fitsapan-kevi-bahoaka ihany no voaresaka manahoana ny mahakasika an'ireo commune izay nodidin'ny fitsarana fa tsy maintsy averina ny fifidianana ao aminy zany. Ny fanatanterahana ny didim-pitsarana izay mamerina
mandidy ny famerenana ny fifidianana tamin'ireo commune maro manerana ny nosy dia misy dingana tsy maintsy arahana. Voalohany aloha, raha ny lalàna dia milaza ny hoe tokony ho tanterahana ao anatin'ny 6 volana farafahelany taorian'ilay nivoahan'ilay didim-pitsarana ny famerenana an'ireny fifidianana tokony ho averina ireny. Ny dingana manaraka dia tsy maintsy ny CENI aloha no manolotra volavola tety andro any anivon'ny gouvernemanta, dia ny gouvernemanta no mandray fanapa-kevitra amin'ny alalan'ny didim-panjakana rehefa avy eo manondro an'ilay andro sy daty. Ka ny zava-misy amin'izao fotoan'izao nefa rahantsika malala. Manomana fikonan-doham-pirenentsika ary ao anatin'ny fikarakarana ny mikasika ny lalam-pifidianana vaovao, ao anatin'ny fikarakarana ny lisy-pifidianana vaovao. Zany hoe raha ny lisy-pifidianana fotsiny zany zao no resahana, dia mbola ilay lisy-pifidianana teo aloha no mbola ao zany amin'izao fotoan'izao. Satria tsy nisy ary ny antona tsy natao ny fanavaozana ny lisy-pifidianana izay tokony ho nanomboka ny voalohan'ny volana Desambra lasa teo ary tokony ny farana ny 18 ny volana May ho avy izao. Zany hoe ny lisy-pifidianana ao zany amin'izao tsika miteny zao dia ny lisy-pifidianana izay ny faranana tany amin'ny 18 ny volana May taona 2024. Ilay miteraka resabe teo zany. Io le lisy-pifidianana izay nolazaina sy no tenentsika hatramin'izay fa tsy lavorary ary miteraka resabe. Ka mipetraka ihany ny fanontaniana. Mbola io lisy-pifidianana io ve zany no ampiasaitsika? Mbola ny fomba fanao hatramin'izay ve zany no ampiasaina? Dia raha ny fahitako azy dia angamba miandry ny fanapa-kevitra ivoaka avy eo amin'ny fikonan-doham-pirenena izay vao afaka izorotsika ho any amin'ny fanatanterahana ny fifidianana na ny anivon'ny commune zany na ny anivon'ny fitsapakevim-bahoaka na ny mahakasika ny filoham-pirenena sy ny sisa. Eo amin'izay resaka lisy-pifidianana izay indrindra président, manahoana ny anatanterahana satria raha ny antotanisana voakanareo dia hoe 410 tapitrisa no kasaina ampidirina amin'ny lisy-pifidianana vaovao. Ahoana ny fomba atao sy ny paikady ary ny ataoko hoe assurance avy aminareo CENI fa tena angarahara sy tena hoe ilay olona tena feno 20 taona ary olona tena misy fa tsy olona fantôme no tafiditra ao anatiny io lisy-pifidianana io? Fanamby lehibe tokoa moa zany no apetraky ny CENI amin'io fanombohantsika, fanatanterahana ny fanavaozana manontolo ny lisy-pifidianana io. Araka nefa anambarako moa taream-piandohana dia ny hoe satria betsaka loatra ny fanakianana tamin'ilay lisy-pifidianana teo aloha dia nanapa-kevitra ny fitoram-panjakana, ny filan-kevitra ny gouvernemanta nandray ny didim-panjakana laharana fa 924 tsipika 27 iny tamin'ny 17 ny volana Aprila ny amin'ny hoe aleo akisaka tanteraka io lisy-pifidianana izay nahabe resaka io fa andao isika amorona anamboatra lisy-pifidianana vaovao amin'ny alalan'ny fanavaozana manontolo tokony ho tanterahana. Ka ny tanjona dia ny hoe mba azahoana lisy-pifidianana feno sy madio. Zany hoe azahoana lisy-pifidianana izay ahitana ny malagasy rehetra manan-jo ary feno taona, mba tsy hisy intsony ny malagasy izay manana zo tokony hifidy nefa tsy tafiditra ao anatin'ny lisy-pifidianana. Lisy-pifidianana madio satria mba lisy-pifidianana tsy ahitana intsony doublon, tsy ahitana intsony olona matapitrisana izay mitovy laharana karapanondrom-pirenena, tsy ahitana intsony anarana be dia be diso fa mba lisy-pifidianana marina. Ka izay lisy-pifidianana madio sy marina zay no tanjona. Inona ny fomba eritreretin'ny CENI zany ahatongavantsika amin'izay? Voalohany indrindra voandroany mantsy zay zavatra zay. Zay. Ny zavatra eritreretina dia zavatra anankiroa ny lalan-tsaina hitondrana an'ity fanavaozana manontolo ity. Eo aloha zany le hoe fanavaozana manontolo ny lisy-pifidianana amin'ny alalan'ny fampiarana ny fomba fiasa mangarahara. Dia ny faharoa dia ny hoe fomba fiasa andraisan'ny rehetra anjara. Satria rehefa mandray anjara ny rehetra ary rehefa ao anatin'ny mangarahara tanteraka ny anatotosana an'ilay asa dia tokony hizotra ao anatin'ny rariny sy ny marina. Ahoana ny fomba anatanterantsika an'izay ary?
Voalohany aloha dia isy ny fananganana isaky ny eny anivon'ny fokotany ny antsoina hoe vomiera mpanisan'ny mpifidy eny fotony. Ary io vomiera io dia ahitana sehatra maro. Ao aloha zany CENI mazava ho azy, ny agent électoral ny CENI, ao ny tompon'andraikitra eny anivon'ny fokotany, ho antsoina sy ho asaina handray anjara amin'ny komity mpanao ny fanasana ny mpifidy eny fotony io ny antoko politika tsirairay avy napetraka hoe manendry solotena roa ao izy, iray titulaire dia iray suppléant. Ohatran'izay ihany koa ho antsoina koa ny société civile rehetra manendry solotena roa koa izy ao anatin'io. Ary izay sehatra maro samihafa izay no mandrafitra n'ilay vomiera mpanao fanasana ny mpifidy eny fotony. Dia ireo no miaraka, ireo no manapa-kevitra ny amin'izay lisam-pifidianana ho atao. Ireo no miaraka mitety ny trano, ireo no miaraka mamarana ny lisam-pifidianana sy ny sisa sy ny sisa. Zany hoe ny asa atao moa zany dia eo aloha zany hoe fitetezana ny tranony malagasy tsirairay avy, ahitana hoe iza ny efa feno 20 taonao akana ny anarana sy ny sisa sy ny sisa. Raha izay zay tsy tratra amin'izay fitetezana trano zay dia omena zo ihany koa afaka mandeha eny anivon'ny birao-pokotany tsirairay avy. Dia ny fahatelo misy ihany koa ny fahafahana misoratra anarana amin'ny alalan'ny teknôlôjia fisoratana anarana anabaka na en ligne. Misy ny application mobile fampiasaina amin'izany, misy ny fampiasana ny site ny CENI ahafahana misoratra anarana amin'izay lisam-pifidianana vaovao zay. Misy ny hofanantonan'io vomiera io mpanao fanasana ny mpifidy io eo amin'ireo toerana, eny amin'ireny toerana zay ahitana vahoaka sy olona maro reny. Zany hoe anantona any amin'ny toeram-piasana ny vomiera mpanao fanasana ny mpifidy, anantona any anivon'ny tsena, anantona eny amin'ny stationnement maro isan-karazany zay ahitana olona mba ahafahan'ny olona rehetra misoratra anarana ao anatin'izay. Zay le hoe andraisany rehetra anjara. Dia ny mangarahara indray dia hiezakitsika zany ampahafantatra ny vahoaka malagasy iray manontolo ny hoe reto ny voasoratra anarana ato ka iza ny mbola tsy ato na inona ny diso amin'reto. Isy zany ny mety ho famoahantsika n'io lista io any anatin'ny tambajotra isan-karazany. Mety isy ny fametrahana n'io lisam-pifidianana io any amin'ny fokotany mba ahafahany rehetra mijery ny anarany. Raha ilaina aza dia mety isy ny fanaovana affichage peta-drindrina an'ireo lisam-pifidianana ireo mialohan'ny amaranana tanteraka azy. Ary ny tena zava-dehibe dia isy ny fanaovana fitsirihana audit indroa miataona iantsoana ny rehetrarehetra hijery sy hitsirika an'ilay lisam-pifidianana alohan'ny tena amaranana azy. Zany hoe mialohan'ny famaranana vonjo maika an'ilay lisam-pifidianana izay ho tanterahana ny volana janoary 17 dia ho antsointsika ny antoko politika rehetra, ny fiarahamonim-pirenena, ny mpiara-mombonantoka amintsika avy any ivelany mba hitondra ny traikefa, ny manam-pahaiza, ny logiciel, ny ordinateur, zay rehetra olony mba hanao audit an'ilay lisam-pifidianana. Dia hoentin'ny zareo ny fahaizany, ho atoron'ny CENI hoe io ny lisam-pifidianana misy ka jereo ary. Ampiasao ny logiciel nareo, ampiasao ny manam-pahaiza, ny informaticien, inona ny tsy mety ao anatin'io lisam-pifidianana io alohan'ny tena marana antsika azy. Mbola mahita doublon ao anatin'io ve nareo? Mbola misy olona mitovy karapanondrom-pirenena avy eo, mbola inona ny tsy fahalavy reny hitanareo ao? Dia nomena 17 andro mihitsy izay ho fanaovana ny audit zay. Dia rehefa afa-po ny rehetra, zany hoe tsy ny avy any ivelany fotsiny no manao ny audit zany, fa ny antoko politika eto izay manana an'ilay traikefa sy ny fahaizana amin'izay dia ho ataony CENI malalaka ny fitsirihana an'ilay lisam-pifidianana. Dia rehefa vitsy izay fitsirihana zay, afa-po ny rehetra dia tsy ohatran'ny teo aloha ny anaovantsika azy hoe ilay vokatry ilay audit dia ny filohan'ny CENI sy ny lehiben'ny gouvernemanta ihany mahazo an'ilay izy, fa ho ampahafantaritsika ny vahoaka malagasy rehetra hoe taorian'ny fitsirihana nataonay reto ny zavatra mbola tsy manjary ao anatin'ny lisam-pifidianana io. Dia atao aloha zany ny famaranana vonjo maika. Dia mbola misy andro maromaro amin'izay atokantsika rehefa avy eo anarenana an'ireo zavatra hitan'ilay mpanao audit ireo ary nampahafantarana ny vahoaka ireo fa mbola tsy mety eo. Vita indray zay dia mbola atsoina indray alohan'ny famaranana tanteraka amin'izay arretage définitif ho atsoina indray mandeha ny rehetrarehetra antoko politika, ny firaisamonim-pirenena, ny manam-pahaizana avy any ivelany anao audit fanoroany indray hoe io indray ary le izy mbola ao ve le zavatra tsy nety sa afa-po daholo tsika rehetra. Rehefa samy afa-po hoe ao ary fa io no izy dia zay tsika vao manao ny famaranana tanteraka na ny arretage définitif. Inona zany fa
fa raha ao anatin'izay fomba fiasa andraisan'ny rehetra anjara zay sy ao anatin'izay fomba fiasa mangarary zay dia tokony azotsika misy mpifidianana madio sy marina. Miresaka an'izay resaka doublon zay ianao président fa isan'ny tsy voandroano ny resaka an'ity zavatra ity mantsy amin'izao fotoana izao hoe miverina indray zany ny fanavozana manontolo an'ity resaka lisy mpifidianana ity. Raha ataondray mitompo maso hoe mety anao ahoana no inona ny mety mahatonga an'ilay resaka doublon zany mitranga amin'ity resaka lisy mpifidianana ity satria raha somary iverenantsika ny tantara tamin'ny ianao vice président seni teo aloha isan'ny teraka resabe ny tabataba ianao tamin'izay fotoan'izay hoe nisy doublon aveza marina tena iangan'ilay doublon maninona ihany koa no hoe efa ty afara vao fantatra izay resaka doublon zay. Ny mahatonga ny doublon moa zany dia mety misy zavatra anankiroa. Ray zany mety tena fanahinina izay tsy de mampino aloatra aloha satria dia tena ara-tsim-panahy tanteraka ary efa finiavana angalabato raha ohatra ka tena fanahinina no ametrahana ny doublon ao anatin'ny lisy mpifidianana. Fa ny faharoa ary ny tena ankamarony dia tena lafin'ny teknika. Zany hoe za zao ohatra misoratra anarana tamin'ny lisy mpifidianana teo aloha ohatra ao Ambatomaro. Dia avy eo amin'ilay fanavaozana ny lisy mpifidianana manaraka za ty efa misoratra anarana za zany ohatra nifindra ohatra miasa any Ambilobe indray dia misoratra indray any dia mety efa misoratra nefa taty dia misoratra indray any dia amin'izay fotoan'izay lasa anarana roa zany no ao. Dia zay zavatra zay nefa tokony ho hita zay amin'ny teknôlôjia efa misy amin'izao fotoan'izao. Azo atao ny mamantatra ny fisiany zay ary azo atao tsara ny manala an'izay amin'ny ankapobeny. Ary raha ny fanao hatramin'izay dia tsy de sarotra manala an'ilay doublon fa ny tena sarotra dia ny mamaha an'ilay olana misy eo amin'ilay vahoaka malagasy an-tapitrisany izay mitovy lara kara-panondrom-pirenena. Raha tadidinareo zao araka nambaranao teo tamin'ny taona 2024 le niteny an'iny zavatra iny dia amin'izao tsika miteny zao raha tamin'izay fotoan'izay no nisy ny doublon na kara-panondrom-pirenena miisa hatrany amin'ny 2 alina sy 1 hetsy 1 tapitrisa tany no isan'ny malagasy mitovy ny lara kara-panondrom-pirenena dia amin'izao tsika miteny zao dia 4 hetsy zany no ao anatin'ilay lisy mpifidianana. Zany hoe mbola misy 4 hetsy ao zany malagasy mbola mitovy ny lara kara-panondrom-pirenena. Dia io ilay zazaiko hoe raha ny doublon raha misy ny finiavana fampiasana ny teknôlôjia tsy tokony tsy sarotra ny manala ny doublon fa io ilay kara-panondro mitovy laharana io zany dia somary manahirana ihany. Fa tsy nianam-piniavana zany nareo tamin'ireny fotoana ireny. Mialatsiny efa ataoko mahitsy be le fantany tsy nanam-piniavana ve satria nanaitra ny olona mihitsy hoe vice président seni efa aorianan'ny fifidianana no miresaka zavatra ohatran'ireny. Zany hoe iny zavatra ny fampiresantsika iny talohan'ny famaranana tanteraka ny lisy mpifidianana. Raha tadidinareo dia ny 29 ny volana febroary 2024 no niresahana tamin'izany fotoan'izany ny tsy fahalavorariana nisy tao anatin'ilay lisy mpifidianana. Taorian'ny fanavaozana isan-taona na ny ralina ny lisy mpifidianana dia nilaza tamin'izay fotoan'izay ny hoe ireto ny zavatra tokony ho arenina atao anatin'ity lisy mpifidianana ity mialohan'ny tena amaranantsika azy tanteraka. Finiavana anatsara ny lisy mpifidianana no nitenenako an'ireo zavatra tsy nety ireo dia ny fandraisan'ny mpitondra azy tamin'izany fotoan'izany dia ny hoe mikasa ny anakorotana sy ny anabataba ny fitoram-panjakana na ny androdana fitoram-panjakana mihitsy ary tamin'izany fotoan'izany. Ka rehefa tsy mitovy moa zany ny fomba fiasa sy ny eritreritra zany eritreritra fa tokony ho amboariny ireo mialohan'ny famaranana tanteraka ny lisy mpifidianana mba hahafahana miatrika fifidianana tena marina amin'ny ho avy ny sasany mieritreritra fa tsy tokony nambary ireo fa manjary manakorotana sain'ny olona sy ny anina dia tsy mitovy ny fomba fiasa dia nahatonga nametry am-pialana tamin'ireny. Tsy hoe akory tsy nanam-piniavana fa arakan'izay resahako aminao ankehitriny zay mbola misy 4 hetsy zany zao ny malagasy mitovy laharana kara-panondrom-pirenena. Zany hoe nisy ihany ny asa natao
fa izay le nambarako teo hoe sarotra ary mila finiavana sy ny fiaraha-miasany rehetra. Teo zao ohatra am'ireo le malagasy mitovy lara karapanondro reo dia nisy nantsoina mihitsy de mijerena ny karapanondro teo izy mirahalazy gaga ary tao mitovy tokoa ny karapanondro de ahoana ary ny atao, iza zany no hitazona an'ity karapanondro ity ary iza zany ny anamboatra karapanondro vaovao satria tsy mety zao karapanondro mitovy lara zao. Zany hoe tena misy zany le izy amatapitrisany andriamatoa antapitrisany fa zao moa zany izy efa nisy ny asa natao tanaotin'izay enina taona zay efatretsy no sisa satria azo atao ny ezaka fa sarotra le zao satria misy an'izay ohatra zay zao ndresako anao hoe misy olo anankiroa natsoina mihitsy ary tsy maintsy zay no anaovana azy, tsy maintsy apresahan'ireo olo reo ahitana ny hoe tsy maintsy ray aminareo ihany nitazona an'ity larana ity, iza zany no anova larana vaovao karapanondrom-pirenena. De rariny raha ohatra ka samy mienjana ny rotota satria dikan'izany hoe manova lara karapanondrom-pirenena zany de iova daholo zany ny mombamomba azy rehetra na ny any amin'ny banky na ny any amin'ny trésor na ny any amin'ny domaine na ny any de tsy mora zany. Zay tsy mamora an'ilay manarina ny zavatra tsy lavy sasasasany fa azo atao raha misy tena finiavana. Eo amin'ilay resaka teti-bolany somary idira kely président raha maheno an'ilay atotam-bola de hoe 5.3 milliards ny vola ho ampiasaina. Io ve natokana anatanterahana fifidianana fotsiny ihany sa tafiditra ao anatin'izay ny fanaovanareo an'ilay resaka refonte totale? Tamin'ny taona 2020 sy 2021 de efa nanatotosa fanavaozana manontolo refonte totale ny lisym-pifidianana ny CENI teo aloha. Zany hoe efa taona lasa. De tamin'izay teo amin'ny 5.3 lavitrisa ariary ny teti-bola nanatosana azy. Zany hoe ny fanamboarana an'ilay lisym-pifidianana vaovao io fa tsy mbola misy resaka fanatotosana ny fifidianana. Koa am'izao fotoana zao dia rehefa mba natao ny azo noraisina rehetrarehetra, azo natao rehetrarehetra, ny fiafiana rehetrarehetra dia eo amin'izay le nanome an'ilay 4.3 lavitrisa ariary ny ahafahantsika manatotosa an'izay fanavaozana manontolo ny lisym-pifidianana zay am'ty ndray mitoraka ity. Miresaka refonte totale ny eo anivon'ny CENI fa etsy ankilany fanjakana manao an'ilay resaka biométrisation mandeha be am'izao fotoana zao ary misavoritaka ny sain'ny olona satria raha ny eny tamin'ny voalohany de hoe 18 taona miakatra no nanaovan'ny fanjakana an'ilay izy etsy ankilany nefa ny CENI ty manao an'izay resaka iroso ao anatin'izay resaka refonte zay. Inona ny mahasamihafa an'ireo zavatra io? Iza zany no ampiasainy amin'ny fifidianana manaraka ataoko eny amin'ny référendum fotsiny azy? Raha ny eritreritra aloha zany tany am-piandohana ary zay mihitsy zay ny tena fomba atokisana 100 isan-jato raha miresaka lisym-pifidianana de ny fanaovana lisym-pifidianana biométrique. Io zany ny tena azo antoka 100 isan-jato fa tsy ahitana doublon ntsony, tsy ahitana atao hoe fahadisoana ary tsy ahafahany rehetra zay manana sain-dratsy anodikodina ka iverimberina an-tatsabato ka hanimba ny safidim-bahoaka. Fa saingy zao raha ohatra ka amin'ny isan'ny mpifidy malagasy io 4.0 tapitrisa 5.0 tapitrisa dia afaka 3 taona na hatrany amin'ny 5 taona any hoany izay vao vita izay fanamboarana ny lisym-pifidianana biométrique zay. Satria ny Benin zao ohatra 7 tapitrisa eo nisan'ny mpifidy eo aminy fa 4 taona izy vao nahavita an'izany lisym-pifidianana biométrique zany. Zany hoe tsy mora ary mila fotoana ankoatra ny vola be ilaina aminy. Fa tsy zay ny sakana fa ny sakana ary ny tsy maintsy andraisantsika fanapahan-kevitra de le hoe ahoana ary lay 4.20 volana zay ny fanarahana. Indrindra hoe 4.20 volana no efa tokony omena ny malagasy sy ny mpiara-mombonantoka any ivelany amintsika fa tsy maintsy hananatsika filoham-pirenena vaovao ary hidirantsika amin'ny repoblika fahadimy. Dia zay no nandraisana fanapahan-kevitra ny amin'ny hoe raha izay ary no izy mandeha ihany ny fanaovana an'ity enrôlement biométrique ty ary iny ange tsy resaka lisym-pifidianana ihany no hitadiavana an'iny ampahany anankiray amin'ireo be dia be izay ilana n'io enrôlement biométrique io ny lisym-pifidianana. Fa io ohatra ny ahafahantsika mahazo an'izany antsoina hoe karapanondro
biometrika zany. Io no ilaina amin'ny administration na ny fitantanandrara-panjakana rehetra, eo amin'ny lafin'ny tany, eo amin'ny lafin'ny basy, eo amin'ny lafin'ny rehetrarehetra, io enrôlement biometrika io. Fa ampahany anankiray amin'ny ilanan'io ny lisam-pifidianana. Ka mandeha zany ny enrôlement biometrika ary irintsika ny havita azy ao anatin'ny fotoana aingana, fa saingy mba ahafahantsika hiatrika an'ilay fifidianana araka ny nambaran'ny tondrozotra sy ny fandaranasa ny fanavozana ao anatin'izay volana vitsivitsy zay dia tsy maintsy sika aloha zany manomboka ny fanamboarana ny lisam-pifidianana alphanumerika ohatra ny fanao hatramin'izay ihany, fa saingy ahitana fanavozana maro dia maro. Ohatra fotsiny mba tsy taratasy A4 toy ny mahazatra, papier tsotra, papier velin no anaovana an'izany lisam-pifidianana zany, zay azony rehetra angalarina sy anaovana osika. Be dia be zao ny fitarainana nitranga tamin'ireny no hoe tonga anao eo amin'ny birao fandatsaham-bato eo, aty ivelany moa zany le fisavana an'le anarana. Dia ay le lisam-pifidianana tsy izy io dia mody misava le olona dia tsy ao ny anarany. Dia tsy ao ny anaranao tompoko, na io raha ohatra hijery ianao dia tsy ao tokoa ny anarany dia miverina izy. Ka tsy io le lisam-pifidianana, fa lisam-pifidianana osika io satria mora amboarina. Zany hoe amin'ny anarana papier taratasy tsotra A4, fa amin'izao zany dia mba ho izahana ny hoe mba taratasy miavaka, mba tsy ho mora anaovana osika, mba ho jerena zay mety ho fiarovana, sécurisation azo atao ny teknôlôjia efa be dia be amin'izao, mba ahafahana hoe tsy mora hakanatahaka ny lisam-pifidianana io ka anaovana osika amin'ny androm-pifidianana. Mahakasika an'ilay resaka fandravana androm-panjakana mandeha be amin'izao fotoana izao, président, raha ohatra moa zany ka tapaka ao anatin'ny concertation nationale na ny fikonam-pirenena fa tsisy tsony ny CENI, anao ahoana ireo zavatra ireo tsy fandaniam-bola fotsiny ve zao asa ataonareo zao? Satria hatramin'izao mbola mandeha zay fitakian'izay, ahoana ihany koa ny fahitanao satria ianao no lehibe any CENI zany miatrika eto amin'izao fotoana izao hoe mila ravanonareo satria efa tsy nahitambokany na ny anaranareo aza mankaleon'ny olona miaino azy. Io moa zany samy manana ny eritreritiny ary izahay adidy aman'andraikitra no nakinina tamin'ny CENI. Atsadiny fa olom-boafidy avokoa ireo ao anatin'ny CENI ireo. Misy ny olom-boafidy ny fidiny ny mpisolo vava, misy ny olom-boafidy ny fidiny ny mpanao gazety, misy ny olom-boafidy no fidiny ny mpitsara, misy ny olom-boafidy avokoa ireo fa tsy olona no tendrena, fa olona ny fidiny ny sehatra misy azy tsirairay avy. Anatotosa adidy, ka rehefa ny adidy napetraka ao tanterahany no sotonina aminy, dia tsisy antony tokony hipetrahany intsony. Raha ohatra zany ka manapa-kevitra ny rehetra ny hoe ravaina ny CENI dia miala zahay. Rava zany ny CENI, inona moa no maha eo anay fa ny CENI mipetraka no maha eo anay. Ny andraikitra akinina amin'ny CENI no maha eo anay, anatanteraka ny eo andraikitra io. Zany hoe tsy mandany zay zany nareo ravaina. Ohatra ny zavatra rehetra ihany. Raha ohatra ka zay ny fanapa-kevitry ny malagasy, raha ohatra zany ka fantatry ny malagasy fa ny fandravana ny CENI no ahafahantsika manatanteraka n'ilay fandaran'asa, ahafahantsika ho tafiditra any amin'ny repoblika vaovao, afaka 4 volana, dia manaiky an'izay zay. Raha izay satria raha ho ravana moa CENI dia iza zany no anao an'ilay lisam-pifidianana. Olona ho tendrena iza dia ilay olona ho tendrena eo ve sa olona ho fidiana ve? Lalàna aiza no ifaharana ametrahana an'izay. Amin'izao fotoana izao matoa mbola eo ny CENI dia satria zay ny lalam-pandrenana misy aloha ankehitriny. Matoa mbola eo ny CENI, izay aloha ny didy navoaka ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana. Ka raha te mbola anaraka an'izay ara-dalàna zay tsika, raha te mbola anaraka an'ilay voalazana lalam-pandrenana dia manaraka ny zava-misy eo aloha. Fa raha ohatra moa zany ka mipetraka ny lalam-pandrenana vaovao ka manapa-kevitra ny voaka malagasy ny hoe tsy misy CENI zany intsony fa avereno any amin'ny atitany, satria ny atitany zany no ny atitany zany no mahaleo tena kokoa, tsy miankina amin'ny fotoram-panjakana noho ny CENI izay tsy azon'ny fotoram-panjakana afindra na hoe sorona, satria izay koa tsara ho fantatry ny maro. Ny mpikambana eo anivon'ny CENI dia tsy azo esorina amin'ny alalan'ny didim-panjakana na hoe sorona amin'ny alalan'ny didy tsy volana, fa fepito-piasana ny azy. Manafitra ny fepito-piasana izy. Tsy hoe manapaka ny fanazavany président fa izay indrindra no
no mampametram-panontaniana mantsy satria be dehibe am'izao zany no miteny hoe tokony averina any amin'ny ministera ny aty-tany no mikarakara ny fifidianana. Inona ny mahasamy hafa ny hoe ministera ny aty-tany no mikarakara azy manoloana ny CENI ary? Tamin'ny andro nanatanterahan'ny ministeran'ny aty-tany fifidianana satria ny CENI dia mbola tany amin'ny taona fifidianana voalohany tany amin'ny taona 2013 no nisiny. Talohan'izay zany dia ny ministeran'ny aty-tany no nanatanteraka ny fifidianana. Dia raha mahatsiaro ianareo, mbola tanora angamba ianareo fa raha mahatsiaro ianareo tamin'izany fotoana zany be dia be ihany koa ny fanomezan-tsiny. Ny amin'ny hoe manao zay tiany atao ny fitondram-panjakana, raha tadidinareo angamba dia misy ny tantarany hoe maty mihitsy ny jiro tao amin'ny trano boriborin'ny aty-tany dia nivadika tanteraka ny vokatra rehefa avy eo. Tamin'izany fotoana zany tsy misy confrontation azo atao zany, fampitahana PV azo atao zany. Tamin'izany fotoana zany betsaka ny fitarainana ny amin'ny hoe tsy tonga any amin'ny le birao fandatsaham-bato tokony hisy azy ny bulletin rehetra zay ho an'ny sasany. Ny sasany nefa tonga any. Maro ny fitarainana azo. Izay fitarainana sy fanakianana maro azo zay satria noeritreretina tamin'izany fa ny ministeran'ny aty-tany dia miankina amin'ny fitondram-panjakana. Baikoiny ny premier ministre, baikoiny ny filoham-pirenena. Dia hoe andao ary omena sehatra manokana zay tsy baikoiny ny premier ministre, tsy baikoiny ny ministre, tsy baikoiny ny filoham-pirenena ny fitantanana ny fifidianana. Teraka teo ny CENI. Dia anjaran'ny vahoaka malagasy no manapaka. Dia misy moa amin'izao fotoana izao ny milaza ny hoe ny CENI dia tsy mahaleo tena. Fa aleo hiverina any amin'ny ministeran'ny aty-tany. Dia any aminay zany satria zay dia piasan'ny ministeran'ny aty-tany. Administrateur civil. Ka ny olona miresaka an'izay angamba raha ny fahazoko azy dia mieritreritra angamba izy fa any amin'ny ministeran'ny aty-tany mahaleo tena kokoa, tsy voabaiko ny premier ministre, tsy voabaiko ny filoham-pirenena, tsy voabaiko ny zay manam-pahefana rehetra raha oharina amin'ny ato amin'ny CENI. Io moa samy manana ny fiheverany ary raha matanjaka tokoa ny demokrasia eto amintsika. Raha ohatra ka manana toe-tsaina anaja lalàna tokoa ny vahoaka malagasy sy ny mpanao politika malagasy dia be dia be inge ny firenena zay tsy misy CENI fa matanjaka ny azy ny arofanina, matanjaka ny azy ny fiarovana ny demokrasia. Ary ny mpanao politika any aminy dia mpanao politika tena manaja ny marina ka sarotra ny angalarana vato, sarotra ny nanomezana baiko, sarotra ny anekena ny baiko tsy ara-dalàna. Fa eto amintsika zany ary ny any amin'ny firenena hafa maro ihany koa dia mbola tsy tonga amin'izay sehatra ambony ny demokrasia izay dia manapa-kevitra ny hoe aleo omena sehatra tsy miankina aloha ity fitantanana ny fifidianana ity alohan'ny tena hamatotra antsika sy ananantsika tena balizy na arofanina tsara iarovana ny demokrasia satria raha ny tena tokony ho izy tokoa anie dia raha mahakasika fiandrianam-pirenena ny raha-pifidianana. Izay. Fa vonona amin'izay ve tsika ny fepetra rehetra ve feno ahafahana manatanteraka an'izay. Ka ny valin'ny fanontaniana angamba ny hoe raha ohatra ka izay ny fanapa-kevitry ny vahoaka tompony fahefana feno masy mandidy dia manaika sy manatanteraka an'izay ny mpikambana eo anivon'ny CENI. Matetika foana enona fitarainana mahakasika ny resaka vato eo anivon'ny CENI, fifidianana maromaro ny fanesy ataoko hoe enona fitarainana foana. Raisiko ohatra akaiky zao ny kantalatan'ny commune talatany Volondro tamin'le farany teo mandresy any amin'ny SRMV tonga ao amin'ny CENI mivadika ny vato lasa resy ilay candidat mandresy ary amin'ny SRMV. Mety inona mahatonga an'izay président satria ianao ao anatin'izay sehatra zay inona mety mahatonga an'izay satria voaresaka foana zany hoe CENI mangala-bato ary zavatra re matetika zay. Zay no antony mahatonga ny CENI zany anatanteraka ny dinika savaran'andro, dinika savaran'andro na ny dialogue pré-dialogue zay ho atao mialoha ny tena anaovana ny dialogue national satria betsaka loatra ny zavatra ataoko hoe tsy fantatry ny mpisehatra eo anivon'ny fifidianana amin'ny tena zava-misy marina manodidina le fifidianana. Ka anomana pré-dialogue zahay na fikaonandoha savaran'andro mba ampahafantarana ny mpisehatra amin'ny fifidianana rehetra hoe inona tsara moa ny tena zava-misy amin'ity fifidianana ity. Aiza ny tena misy an'io ala-bato io, iza ny tena mpangalatra sy mpanao tokodina an'io vato io, iza ny tena mpanao ny tsindry amin'ny fangalaram-bato, iza ny tena mpamadika ny voka-pifidianana.
aiza ny tena misy an'ireo alabato rehefa fantatry ny rehetra zay ho apetrakintsika eo ambony latabatra ho fantatry ny rehetra zany a ny vérité ny réalité ary ny vécu ny zavatra niainana tamin'ity resaka fifidianana ity hatramin'izy mbola ny tantana ny mystera-ny atany sy hatramin'izy ny tantanany zay rafitra seny efatra miantaona zay nandritry n'izay taona nanomboka tany amin'ny taona 20 telombifolo sy 20 tany hoany dia rehefa fantatry ny maro zay dia ahita fahombiazantsika amin'ny fikaonandoha-pirenena satria olona efa tena mahalala ny tena zava-misy no hiatrika n'le fikaonandoha ka tsy hanao tora-potsony na hino sy hiaino an'ilay zavatra mety tsy marina kory ho lazainy zay mahay miresaka eo fa izy efa mahafantatra hoe tsy marina zany de izy afaka manoro ny rehetra hoe azao nge ny tena izy a zao ny tena zavatra nitranga fa nisy mpitsara tariny te satria hoasaina daholo hoasaina ireo solotena ny mpitsara zay nandray anjara filohany SRMV hoasaina ireo démembrement na ratsa mangaiky anay any amin'ny faritra solotenan'izy ireo izay matetika hitrangan'lay alabato hoasaina ny lehibe ny fokotany ahoana marina moa mahatonga anareo manao io zavatra hoasaina ny solotena mpanary-maso ny fifidianana inona tsara tokoa ny zavatra hitanareo tany hoasaina ny rehetrarehetra zay voakasiky ny fifidianana mikasika an'izay teneninao zay zao ohatra dia ianao zao ohatra dia anisan'lay lazaiko teo hoe tokony anatrika n'lay fikaonandoha savaranando mihitsy mba ahafantarinao zao fa lazaiko anao eto le izy tsy andry an'izay tsika nahoana ozy ianao no miova ny voka-pifidianana tany am'le biro fandatsaham-bato azo tao rian'ny fanisam-bato tao hafa nefa ny vokatra avoaka ny seny de zao no tsara ho fantatsika ny vokatra avoaka ny seny dia ny vokatra zay hita eo amin'ny fitanana an-tsoratra tonga eo aminy ny procès verbal tonga eo aminy no atambatriny ka anomezany ampahafantaran'ny olona ny vokatra io procès verbal io io fitanana an-tsoratra ny voka-pifidianana io avy aiza io ny ainga avy any amin'ny biro fandatsaham-bato ny seny de tsy ao anatiny io biro fandatsaham-bato io ny ao anatiny io de ny mpikambana amin'ny biro fandatsaham-bato ny lehibe ny fokotany ny mandalondalo io ny délégué ny candidat zany hoe le mpanao politika no ao anatiny io ary ny fiarahamonim-pirenena zay manara-maso an'le fifidianana tsisy mpiasan'ny seny na iray ara ao anatin'ny biro fandatsaham-bato mikarakara fifidianana ny fitaovana ny fandaminana rehetra no ataon'ny seny fa olona avy eny anivon'ny fokotany atolotry ny eny anivon'ny fokotany reo olona dimy mpikambana ao amin'ny biro fandatsaham-bato ireo ny solotenan'ny candidat mpanao politika no ao anatin'io manara-maso ny fifidianana ka izay voasoratra ao zany tsisy idirany seny mifanaraka ireo olona ao reo dia hoe io le voka-pifidianana io no hitantsika teo de izay no anaovany procès verbal ary soniavin'izy rehetra iny no tonga any amin'ny seny iny no ampidiriny seny ao anatin'lay zay efa miteny ny seny ary hoe azo atao no manao confrontation na PV hoe ay diso io zavatra hoe toara le PV nareo ampitahitsika am'ty so ty tokoa ny diso nisy tokoa zany nisy zany ary hita tokoa hoe osoka le PV anankiray ny seny anefa tsy manana fahefana hamono vato na hanova voka-pifidianana zay no ilana ny fitsarana avy momba lalam-panorenana sy ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana na ny filakevim-panjakana ireo rafim-pitsarana no afaka manova vokatra sy manitsy raha tena hitany fa nisy osoka tao zay zany ny zava-misy eo amin'ny lafiny voka-pifidianana ampahany fotsiny zay fa manasa anareo zay anatrika n'lay ataontsika hoe dinika anaovana an'izay ametrahany ambony latabatra aiza ny tena misy an'lay osoka fa zay zao ohatra zavatra mitranga anankiray zavatra mitranga matetika ny hoe candidat anankiray zay manana délégué ao anatin'lay bureau de vote nefa de aotra ono ny vatony mivoaka reny voka-pifidianana reny zany hoe na de le délégué ny ary le solotenany dia tsy nandratsabato ho azy hoe ndikan'izay zany satria zay ny PV tonga any amin'ny voamiram-pirenena mahaleo-tena misahana fifidianana satria zay ny PV tonga any amin'ny fitsarana inona tiako ambara ankoatran'izay zavatra rehetra mety ao manjaka de manjaka ny antsoina hoe kolikoly ara-pifidianana corruption électorale zany hoe raha ohatra ka roal no omen'lay candidat ho an'lay déléguény de ozy le
déléguen'le candidat mpifaninana aminy hoe aleo fa omenay 10 alina ianao de mba zao ny PV ataotsika kolikoly ara-pifidianana. Io ny PV mivoaka avy eo. Ny vahoaka eo ny tokony mandray andraikitra. Eo ny tokony mandray andraikitra. Hoe aiza le PV ty. Tena io ve le voaka PV? Jerena ny tableau. Aiza le PV nisoniavinareo? Le délégué ny candidat tokony mandray andraikiny. Ny mpanaraha-maso ny fifidianana tokony mandray andraikiny. Satria izay zavatra tapaka eo no mandeha makany amin'ny CENI. Fa rehefa miova moa le izy de na de tsy afaka manova vato ary, sy mamono vato ary, sy manova PV ary ny CENI, na de efa miteny ary ny CENI hoe eto aty ary anaovantsika confrontation, de matetika misy mitsiny sy ny fanakianana am'izay lafin'izay. Fa tena misy ve président hoe antso ataoko hoe appel tonga any aminareo hoe mba hovay ohatran'izao ny vato? Raha nilaza hoe misy raha tamiko manokana tsy mbola nisy aloha zay. Ary za de milaza aminao fa tsy ho aty amin'ny CENI be mihitsy no hitrangan'izay raha isy. Satria ny aty amin'ny CENI be nge ka tsy afaka manova vato averiko fanindroany fanitelony, tsy afaka manova vato ny aty amin'ny CENI be. Ary ny aty amin'ny CENI be de misy solotena ny candidat rehetrarehetra miaraka mahita hoe io fa tonga ny vokatra avy any Betioko de miaraka mahita eo. Io fa tonga ny vokatra avy any amin'izao ary afaka maka an'le vokatra zareo eo amin'le centre, eo amin'le FUB atongavan'le vokatra avy any. Tsisy zavatra azonao atao ato zany ka hanovana fa avy any fotony no misy ny fanovam-bokatra. Nisy zany tsy ho tonongeto ny anaran'le toerana. Misy zany ary efa araka ny lazaiko hatramin'izay de tsy maintsy ho tonga ny fanasaziana andreo olona reo. Misy tena misy ny ratsamangaiky ny CENI izay manao kolikoly miaraka amin'ireo mpanao politika any aminy manova ny voka-pifidianana. Ahoana ny fomba hifehezanareo an'izay zany am'izao? Izay le fanadihadiana atao ankehitriny. Ary efa misy moa am'izao, zany hoe fanadihadiana atao am'izao de ahafantarana hoe iza ny nanodikodimbola tao anatin'ireo ratsamangaiky ny CENI ireo. Satria fantatra eno fa betsaka ny fitarainany any amin'ny fokotany any fa na tsy tonga tany ny vola tokony ho indemnité n'ireo mpikarakara ny fifidianana tany anivon'ny fokotany na tsy arak'ilay teti-bola tokony ho azony no omen'ny tompony andraikitra an'ireny mpikarakara ny fifidianana ireny. Isy ary efa misy na le fanay any ampaky am'izao tsika miresaka zao any amin'ny Bianco, angamba tsy ho resahana noho ny lafin'ny ara-pitsarana efa mandeha. Raha izay ara-pitsarana ny amin'ny lafiny fanodikodinam-bola. Isy ihany koa ny fanadihadiana eo amin'ny lafiny fanodikodinana ny voka-pifidianana. Misy koa io ary efa misy tratra am'izao fotoan'izao satria manana ny antoto taratasy rehetra zay eo dia misy ny profo dia ireny andraisana fepetra ara-pitantanana raha-mpanjakana ho esorina amin'ny toerany mihitsy ary raha ohatra ka efa manana endrika fandikan-dalàna penal raha ny zavatra nataony de tsy maintsy tohizana amin'ny fanenjehana eny amin'ny fitsarana. Fa iza zany tena manao tsindro ho an'ny CENI ary? Araka an'izay nolazaiko anao zay, raha aty amin'ny FUB aloha raha ho anahy manokana tsy fantatro ny sasany fa tsy mbola nisy an'izany hoe tsy maintsy laniny ty na tsy maintsy laniny ty. Ary araka ny teneniko anao efa fantatry ny mpanao politika koa angamba hoe tsy afaka manao ninina intsoniny aty fa any amin'ny birao fandatsaham-bato any no mandeha ny fanodikodinana rehetra sy ny kolikoly rehetra. Iza ny manao azy mazava ange zany. Mazava zany hoe iza moa no manana tombony amin'ny fanovana ny voka-pifidianana fa tsy ny candidat ihany. Iza ny candidat matetika ny mpanao politika na de misy ara ny tsy miankina. Ataoko hoe tsy aty Afrika rery no misy CENI raha ny fahalalako azy be dia be ny firenena matanjaka manana CENI fa maninona ny eto Madagasikara no lasa miteraka resabe foana ny resaka CENI indrindra fa tany afrikanina moa zany marimarina kokoa. Miteraka resabe satria mety tsy mahafa-po ny vahoaka malagasy ny fifidianana sahaniny. Miteraka resabe satria tsy mifanaraka amin'ny tena safidin'ny vahoaka malagasy no vokatra avoakan'ilay fifidianana izay notantanan'ny CENI. Kanefa averiko indray fa za de samy laza fa tsy miainga amin'ny CENI samirery ny tsy fahalavorariana eo amin'ny voka-pifidianana fa miainga amin'ny mpisehatra rehetra amin'izany fifidianana zany. Tompona andraiky zany ny mpanao politika satria araka ny teneniko anao teo anao ny fanavaozana manontolo ny lisy-pifidianana antsika izao
tokony handray anjara ao anatin'izany ny antoko politika satria ahoana moa ny ahalan'ny candidat n'ilay antoko politika raha tsy tafasoratra, raha tsy misoratra ao anatin'ilay listim-pifidianana ny olona tokony hifidy azy. Zany hoe ny antoko politika mihitsy zany zao no tokony efa mandamina ny fomba fiasany. Manomana an'izay fanavaozana ny listim-pifidianana zay hoe iara-iasa amin'ny CENI, tsy avelanay ianao ny irereo ny CENI fa ho arahanay anatin'ilay mangarahara. Zany hoe any aloha zany dia efa miaingana andraikitra. Satria any dia efa mety manomboka ny tsy fahalavrariana. Satria raha vao tsy manjary ny listim-pifidianana dia tena tsy mamoaka n'ilay tena safidy-bahoaka zany ny voka-pifidianana ho avy eo dia menimenina ny vahoaka. Mandritra ny vanim-potoana rehetra, zotra-pifidianana rehetra, mandritra ny fampelezan-kevitra, ao dia efa misy mandeha koa ny kolokolo sy ny zavatra rehetra tsy mifanaraka amin'izay tena rariny ivoahan'ny tena safidy-bahoaka. Manjaka loatra ny vola, manjaka ny famitahana ny vahoaka, manjaka ny fanerena, ny fampiasana ny fahefa-panjakana, ny fampiasana ny vola-panjakana, ny fampiasana ny lainga sy ny rono an-tavy rehetrarehetra. Zany rehetrarehetra zany nefa dia efa manova n'ilay tena safidy-bahoaka ihany koa. Iza ny tompona andraikitra amin'izany? Misy tompona andraikitra eo. Iza ny mpanao an'izany? Misy mpanao an'izany eo fa tsy ny CENI samy rery. Ny CENI raha teo tsy manana fahefana hitsara na hanasazy. Tsy manana an'izany ny CENI hoe io zao hita hoe misy mandika lalàna, mampiasa fitaovam-panjakana mitondra tôbily ny Cisco na mitondra tôbily, tsisy zavatra azon'ny CENI atao. Misy mitory ny olona dia mba mampita ny fitoriana izy zay any amin'ny fitsarana. Anjara ny fitsarana ny manao fanadihadiana sy manasazy. Ny CENI dia tsy manana fahefana hitsara na hisambotra na hanasazy. Tsy manana. Fa dia ohatran'ny rehetra manomana ny zavatra rehetra. Tonga aty amin'ny lafiny latsabato. Ao koa araka andresahana teo mandeha ny zavatra rehetra. Olona tokony ao anaty lista tsy ao anaty lista dia lazaina fa tsy ao anaty lista satria lista tsy izy io mody atao ery ivelany io. Ny voka-pifidianana hita zao ny saina zao teo, hafa indray ny procès verbal atao soniavina sy hifanarahany rehetrarehetra eo rehefa misy ny kolokolo mandeha eo. Izay listim-pifidianana sy vokatra zay ny tonga aty amin'ny CENI. Inona moa ny azon'ny CENI atao? Ny CENI tsy tao anatin'ilay borofonana zay hitany eo ka voasoniany rehetrarehetra tokoa, io tokoa fa misy sonia ara-dalàna tsara, misy laharana kara-panondro. Io ny listim-pifidianana vita sonia sy ny sisa. Inona moa ny atao? Mampiditra hoe ity zany ny avy any Betioky, iny tompoko. Aiza ny sonian'ny mpikambana bureau, reto tompoko. Aiza ny sonian'ny président bureau de vote ty, aiza ny sonian'ny chef de fokotany ty, ireo daholo zany le izy. Dia zay ny fandehan-javatra. Ka ny mpisehatra rehetra dia samy tompona andraikitra avokoa amin'ny tsy fahalavrariany ny fifidianana zay nisy teto Madagasikara. Tsy hoe koa rehefa hovaina ny CENI na averina any amin'ny ministeran'ny antany io dia anjara madio tapoka ao anatin'izay. Raha mbola tsy miova ny toe-tsaina, toe-tsain'ny mpisehatra rehetra, ny mpanao politika, ny fiarahamonim-pirenena, fiarahamonim-pirenena zay ety ambony latabatra ihany no manao ny fanakianana, fa tsy ampy ny fandraisana anjara amin'ny fanabeazana ny olom-pirenena, tsy ampy ny fandraisana anjara amin'ny fanaraha-maso ny latsabato sy ny voka-pifidianana, dia tsy iova io fifidianana io fa zay anarana hafa eo indray ohatra dia mbola tsy maintsy mino fa azo fanakianana ihany koa raha tsy isika rehetra no miova ny toe-tsaina ary raha tsy io làlam-pifidianana io no amboarina mba hifanaraka amin'izay amin'ny tena tokony ho izy. Ohatra ny manome tsy ny firaisamonim-pirenena ange président zany raha mihaino fanazavana hoe tsy mahavita ny asany ny firaisamonim-pirenena eto amintsika. Misy tena manao ny asany, misy tena manao ny asany, misy tena mahavita ny tatitra alefa any amin'ny CENI satria zay moa ny lalàna. Rehefa misy ny fiarahamonim-pirenena te handray anjara amin'ny fanaraha-maso ny fifidianana dia misoratra anarana ary mangataka lalana, tsy hoe mangataka lalana fa mampahafantatra ny CENI izy. Ny tambiny zay dia omena izy fa azo andalana hanao ny fanaraha-maso ny fifidianana mba ahafahany miditra ao anatin'ny birao fandatsaham-bato mihitsy sy manatrika ny zotra-pifidianana rehetra, manatrika ny famaranana ny listim-pifidianana sy ny rehetrarehetra. Fa ny tambiny zay dia mila manao tatitra izy any amin'ny CENI hoe zao ary ny vokatry le fanaraha-maso nataonay. Fa za dia milaza aminao fa amin'ireo firaisamonim-pirenena aman-jatony mba tsy ilazako hoe firy amby zato tokoa moa no nahazo ny taratasy fahazoan-dalana ao izy tena tsy misy afa-tsy firy moa le farany teo zao 7 no mahavita an'izay tatitra zay. Matoa zany izy tsy mahavita an'izay tatitra zay dikan'izay tsy nanaty tosa an'ilay asa tokony ho nataony izy ao anatin'ilay izy. Iarahantsika mahita any amin'ny fiarahamonina, tsy haiko any amin'ny quartier-nareo any, tsy haiko Raimatoa Germain hoe misy fiarahamonim-pirenena ve tany manao
fanabeazana ny olo-pirenena ary zay mba angatahako aminareo mpanao gazety tsy manome tsiny tsy manome tsiny fa ianao moa manontany hoe avy aiza ny mahatonga an'ity tabataba matetika amin'ny lasan'ny fifidianana de mahitsy aho milaza aminao hoe tompona andraikitra amin'io tsy fanjariany faratsiany fifidianana eto amintsika io ny rehetra ary efa milaza amin'ny rehetra fa tsy ny fanovana ny seni na ny fandravana ny seni ihany no avahany olana rehetra fa raha isika rehetra no mbola tsy miova ny toe-tsaina tsy mandray ny andraikitra tokony ho sahantsika tsy iova zany io na ho averintsika any amin'ny atitany na ho vaitsika sena ny seni ohatra ny any ivelany na ho vaitsika iny io na ho vaitsika iny io na anjely avy aiza mihitsy no afara na ho folohan'ny senia raha ny toe-tsaina satria tsy ny seni rery no manatotosa ny fifidianana fa vokatry ny fiarah-miasany rehetra ka raha ny rehetra zay miara-miasa no mbola manohy ny asa tsy manjary dia tsy ahavitana inona na inona anova ny tsy fetezana sy ny tsy fanjariana ny senisa amirery na ny fanjakana samirery. Isan'ny hiazakazahantsika tato ato moa président ty makany Rosia ty teo ny fitondram-panjakana zao ny influenceur andray ianao koa raha tsy diso tany iara-iasa amin'ny Rosianina viditsika ao anatin'ny fanatanterahana fifidianana eto amintsika. Na be resaka tokoa le izy ary indraindray mahalasa saina ihany satria voalohany indrindra aloha izay le teneko hoe betsaka ny vaovao tsy marina alefa sy voizina de mahatonga ny fikorotanana matetika ary tsy firosoantsika mihitsy any amin'ny tokony ho tsaratsara koa. Voalohany aloha na ianao ary ny teny teo hoe ny hazakazaka tsy isika no naneho fahavononana sy ny hazakazaka nandeha tany fa fanasana amin'ny fomba ofisialy no azon'ny senia manasa ny senia anatrika fivoriam-be iraisam-pirenena tsy ifampiresaka amin'ny Rosia akory no antombina anasany hoe mba tongava nareo aty aminay iresaka aminay fa anatrika fivoriam-be iraisam-pirenena nandiniana mikasika ny fanaraha-maso ny fifidianana iraisam-pirenena observation électorale internationale dia ohatra ny fanasana rehetra gambatsika malagasy rehefa mba misy ny fanasana de verina fa tsy fahalalam-pomba kosa ny hoe mandany zay fanasana zay no raha ohatra ka tsy de mifanohitra amin'ny lalàna ary no heverinay teo anivon'ny seni fa firenena 100 tanoany no nasaina 20 ny tonga no heverinay fa mba ho fanararoatra ny fahitana ny traikefany ireo firenena 20 ireo manodidina zany antsoina hoe observation électorale na fanaramaso ny fifidianana zany ary tsy isika akory na ariary no mandony lany fa ny mpanasa sy ny mpikarakara an'io fiaonam-be io no mandony lany rehetra dia tsy fantatro hoe ahoana moa zany ny fahitantsika an'le izy hoe misy io ny fanasana misy ny traikefa mety ho eno ihany ary misy ny ataoko hoe ny fahaiza-manao mety ho azo alaina ihany tsy amin'ny Rosia rery fa amin'ireo firenena maro zay anao exposé enivon'ilay fiaonam-be dia namaly moa zany seny malagasy ny hoe ho tonga ary izahay de tonga tokoa tsika rehefa tonga tany dia nisy ny traikefa azo tokoa aloha tamin'ireo firenena maro zay nanao ny fanambarana sy ny fanazavana ny zavatra mba vitany zareo tany aminy de misy ny lesona azo tsika raisina dia misy moa zany ny fananganana an'ilay fikambanana iraisam-pirenena anao ny fanaraha-maso ny fifidianana fa isika moa aloha de tsy niditra tao anatin'izay noho zany zavatra resahanao zany ihany hoe aleo aloha zany misaina tsara mandinika tsara mifampiresaka tsara hoe inona ny mety mahatsara sy maharatsy ny fidirantsika ao anatin'ity fiombonam-be iraisam-pirenena mahakasika ny fanaraha-maso ny fifidianana ity fa ny firaisamonim-pirenena malagasy satria nisy nandeha tany de nisy niditra tao anatin'ilay fikambanana ka faharoan'izay tsy nisy ny fifanarahana vita sonia tany tsisy fifanarahana vita sonia nanatrika an'izay zavatra zay no natao ary na de atsoroka eto ary fa nisy tokoa ny tolo-tanana izay natao ny vaomiera-pirenena misahana ny fifidianana any Rosia ho an'ny vaomiera-pirenena malagasy misahana ny fifidianana hoe raha tianareo de afaka manampy anareo izahay amin'ny fanatotosanareo ny fifidianana afaka manome fitaovana anareo zahay afaka manome vola anareo zahay afaka manome teknôlôjia anareo zahay de zay zao izy mahita ato fa afaka 30 andro eo izy vao mivoaka ny voka-pifidiananareo fa raha ny fahitana azy anefa ozy izy raha io firenenareo io farafahelany io 5 andro farafahelany ozy izy de mivoaka ny voka-pifidianana raha ohatra ka misy ny fitaovana ary zany fitaovana zany de anaranay de ina moa nataotsika fa de misaotra aloha
misaotra ny hoe voaray zay a fa de mbola hodinihina ary misaotra nareo mialoha amin'izay torotanana sy ny fanampiana any Madagasikara zay. Tsy misy ny zavatra hoe vita sonia na hoe ny fanarahana fa diso ve izy zany raha miresaka hoe afaka manohana anareo zahay. De diso ve tsika raha miaino hoe inona tokoa ny zavatra ahafahan'ny anohana antsika ka inona ny mety amintsika amin'ireo zavatra azo ny anohanana antsika ireo, inona ny mety atahorana amadika ny tena safidim-bahoaka ka isian'ny ingérence ataony zareo amin'ny fifidianantsika. Anjarantsika ny mieritreritra an'izay. Raha ohatra ka tsy tapa-kevitra tsika fa tena ohatra mampiahiady daholo ny zavatra oatolony, malalaka tsika ny teny hoe misaotra tompoko fa aleo angamba ity fanatrehana fivoriana sy fakana traikefa ihany mety hoatrehinay fa raha ny fanampiana aleo aloha fa mbola manana ny ampy zay ary io 30 andro io mihitsy ny mety aminay amin'ny fivoahan'ny voka-pifidianana fa tsy maninona fa mety io zany. Na ihany koa anjarantsika ary amin'izao fotoana zao tsy voatam'ity taona ty nge zao afaka 2 herinandro non afaka 10 andro de hisy mpiara-miasa eo anivon'ny seny teknisianina anankitelo andeha andray fifanana androisy eo amin'ny lafiny fampiasana ny intelligence artificielle amin'izany fifidianana zany. Fa fiofanana mahakasika ny tanora, ny fampirisihana ny tanora sy fampitomboana ny fandraisana anjara ny tanora amin'ny lafiny fifidianana. Any Moscou no atao zay ary isan-taona de misy foana ny fiofanana ary mandeha foana misy olo-tenan'ny senia amin'izay fiofanana anasany ny Moscou ny mpandraharahan'ny senia zay. Tsy midiky zay hoe misy ny fitsapahana fa zay zavatra omeny de anjarantsika ny mandinika hoe mety amintsika be ty sa tsy mety amintsika ary tsy ny senia irery no anapa-kevitra amin'izay fa tsy maintsy hifampiresahana amin'ny mpitondra rehetra eto amin'ny firenena. Fa inona mampiavaka an'le senia any Moscou raha mitaha amin'ny senia malagasy na ataoko hoe resaka rafitra ny resantsika président? Be dia be moa araka ny voalazona tao ny firenena manana vomiera manokana misahana ny fifidianana. Ny anarana mety ho samy hafa. Misy ny hoe Sénat, Commission électorale nationale autonome, misy ny hoe CENI, Commission électorale, misy ny hoe CNE, BDP na any Europa ary. Misy zany commission vomiera-pirenena maleto. Fa ny lalàna zany no samy hafa. Ny mpikambana ao aminy no samy hafa. Ny fahefany no samy hafa. Misy zao ny CENI any ivelany tena izy mihitsy no mamaritra ny caution. Zany hoe le fandraisana anjara. Hoe zao no vola alohan'ny candidat amin'ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana. Misy zao ny CENI any ivelany izy mihitsy no mamaritra ny daty fifidianana. Fa tsy ohatran'ny eto amintsika hoe volavola tety andro no roso de ny fitoram-panjakana no manapaka, ny gouvernemanta manapaka amin'izay tiavany anazy io fa de volavola fotsiny ny CENI. Any amin'ny firenena sasany nefa de ny CENI mihitsy no manapaka. Misy any amin'ny CENI sasany izy mihitsy no mamoaka ny voka-pifidianana ofisialy. Dia rehefa misy mitory amin'izay, zay vao mandeha makany amin'ny cour constitutionnelle. Fa ny voka-pifidianana ofisialy de izy no mamoaka azy. De ny fitsarana an'le fitoriana no mandeha makary amin'ny haute cour constitutionnelle raha misy mitory. Fa ny antsika zao mbola tsy zay fa voka-pifidianana vonjy-maika no vokatsika de le fitsarana no mamoaka ny voka-pifidianana ofisialy de le fitsarana namoaka an'le voka-pifidianana ihany no ametrahana an'le fitoriana. Tsy fantatra. Raha aminao ve zany tokony misy fanatsarana kely ny lalàna amin'ny feny CENI sa hoe lalàm-pifidianana mihitsy no ovaina? Tena izy roa miaraka. Ary zay ny ilazako an'le hoe ny zavatra tanjona apetraka zany amin'ny fotoana andoham-pirenena io de mba ananatsika an'ilay antsoina hoe fehezan-dalàm-pifidianana na code électoral. Ao anaty amin'izay fotoana zay zany ohatrany hoe manana an'izao tsika ny code minier, manana antsika ny code des impôts, manana antsika ny code des douanes, fa nahoana ny tao anatin'izay 80 taona zay no tsy napetraka ny code électoral. Nga moa tsika tsy nanana code électoral hatramin'izay? Tsy manana code électoral tsika fa loi électorale, décret mahakasika ny fifidianana, arrêté mahakasika ny fifidianana ny misy. Izay ovaina isaky ny tiana ovaina. Fa raha manana an'izany code électoral zany tsika, boky anankiray. Ny zava-misy zany amin'izao de lalàna be dia be miparitaka. Didim-panjakana be dia be miparitaka ary misy arany mifanohitra. Zay no tantanana ny fifidianana. Afaka miteny amin'le fanohitra ve ianao? Ohatra. Be dia be. Be dia be ny fanohitra fa aleo angapantsika tsy miteny an-dalana fa manahirana sao de lazay. Ny zavatra resahantsika ary zao efa zavatra mihoatra ny tokony ho izy angamba hoy ny sasany fa anjaran'ny fitondram-panjakana. Be dia be ny sosikevy rehefa nalefa nahitana. Be dia be. Ny CENI ny resahako. Be dia be ny sosikevy rehefa nalefa ny mpanao politika tany amin'ny fitondram-panjakana. Satria tsisy ninina azon'ny CENI atao satria lalàna ny resaka eto. Ny fitondram-panjakana sy ny antenimieram-pirenena no manao an'izany lalàna zany. Be dia be ny sosikevy rehefa nalefa an'ireo mpiara-monantoka amintsika avy any ivelany.
hoe tokony hovaina ohatra zany recommandation be dehibe io no mampimenimenina ny union européenne io ohatra vondrony européenne aiza ihany de zay ka zay no mahazava-dehibe an'io fikoanandoam-pirenena zay hoatrehitsika io zany ka ao anatin'izay andraikitra rehetrarehetra tokony hosahan'zay dia tokony andray miezaka rehetra zany miverina kely am'le resaka Russie teo dia io moa zany mbola ifampiresaka mbola andinika ny CENI hoe ireto ny sosikevitra avy an'ny Rosia inona ny mety amintsika am'ireo inona ny mampiahiahy amintsika am'ireo dia anolotra sosikevitra zay any amin'ny gouvernemanta satria azadino fa fiaraha-miasa amin'ny any ivelany zany dikan'izay de tsy maintsy ifampiresahana amin'ny tompona ndraiky mpanjakana satria eto Madagasikara raha ny lalam-pandroenana dia ny fanjakana aloha mba tsy ilazana hoe misteran'ny raharaham-bahiny sy ny filoham-pirenena ny tena tompona ndraikitra voalohany amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra am'izay mety ho fifandraisana amin'ny any ivelany dia ho hitantsika eo moa zany fa io tsy misy zavatra afenina ary ny tanjona antsika de le manao an'le araka ny voalazan'ny filohan'ny fanavaozana trano ny hoe tsy manavaka tsika izay rehetra mety ahazahoany Madagasikara tombontsoa fa manaja ny fiandrianam-pirenena dia miditra ao anatin'ny fiara-miasa am'izay tsika fa ara-pitaovana ve no tohanan'ny Rosianina sa arabola ihany keo raha le resaka ny fanaovana afaka manampy arabola izy afaka manampy ara-pitaovana izy afaka manampy izy eo amin'ny lafin'ny teknika sy ny teknôlôjia zay fahaizany misy moa no miteny ny sasany hoe fa Russie ve modely eo amin'ny lafin'ny demokrasia tsy ny modeliny demokrasia ninge no alaitsika fa ny fitaovana zay omeny ho ampiasaitsika amin'ny fametrahana ny demokrasia atsika ohatra zao resaka izy hoe afaka manome tablety anareo zay afahana manatsara an'ilay fampitanany vokatra aingana de aingana afaka manome tablety anareo zay afahana manoratra amina teknôlôjia anina fa tsy de etsy foana ny fanaovanareo recensement ny mpifidy hitahirizana ny rakokevitra sy ny sisa afaka manome afaka mampianatra anareo zay ny fampiasana ny intelligence artificielle be de be ny zavatra nomeny natolona fa de anjaratsika ny mandinika hoe inona am'ireo no mety amintsika alohan'ny amaranantsika amin'ny raha lahan'ilay izy tsika hiverenana kely mahakasika an'ilay 35 milliards io président ampy ve io vola io 35 milliards ariary raha ny zava-misy aloha zany de sarotra miteny hoe ampy fa avy-tatsika ny fanavaozana manontolo ny lisy-pifidianana io aloha efa nanao ny fanadihadiana rehetra zay na de ataontsika hoe mbola latsaky no nanaovana tamin'ny efa taona lasa ary io de ary tsy hijanona no ihany koa moa tsika fa ezaka tsika mba ifampiresaka am'ireo mpiara-mobona antoka amintsika zay efa misy aloha ny nanaiky ny amin'ny hoe ampio ary zahay tsika tsy mitady vola fa ny fitaovana mba ahafahana mampiena an'ity vola zay azo atao ty rehefa miresaka moa zany ny mpiara-mobona antoka sasany de hoe vonona ny anampy ao anatin'izay fanaovantsika ny lisy-pifidianana zay eny ary mamarana ny fandarantsika président ino fa misy afatra tianao ampitaina ho an'ny vahoaka malagasy indrindra mahakasika an'ilay resaka refonte totale na ny fanavozana manontolo ny lisy-pifidianana sy ny resaka fikoanandosa varanando ny afatra angamba amin'ny vahoaka malagasy zay manaraka atsika dia ny hoe ny fangatahana ny fiara-miasa ny fandraisana andraikitra satria amiko manokana ohatra dia adidy aloha zay vozo zany hoe raha misy ny zo eritreretintsika ho takina ohatra ny zotsika ny manana mahazo lisy-pifidianana madio sy feno zotsika zay zotsika ny takan'izay hoe mba lisy-pifidianana tena madio fa misy adidy aloha ao alohan'izay fa tsy mety ny hoe mitaky sy miziriziry amin'ny zonao ianao nefa ianao tsy naefa ny adidy tokony nataonao adidy voazo zany hoe nao an'ny mpanao politika nao atsika vahoaka tsotra efa ao ny adidy aloha mandehana makeny amin'ny biraopokotany isoratra anarana na efa be dehibe ny fomba nresahako teo na afaka manao fisoratana anabaka na mandray ho an'ny mpanao politika andao hiara-iasa ao anatin'ilay vaomiera mpanisa ny fifidianana dia am'izay fotoan'izay rehefa mandeha ny mpanisa mpifidy de araka an'le voalazany mpanao politika ny hoe dingan'ny zalahy fotsiny no ny trano misy ny olona tokony hifidy azy de aza manaiky hoe maninona moa tsika ny mandingana an'ity trano ity andao hitrato indray mba hitanareo hitan'ny mpanao politika ny hoe ahoana ny fomba nitondrana an'izay
fanisana ny mpifidy izay. Satria tokony hisy solo-tenany zafady, satria tokony hisy solo-tenany mpanao politika ave zany miaraka amin'ireny olo reny. Zay le resako tany am-piantohana hoe anangantsika vao miera eny fotony mpanisany mpifidy. Ny ao anatin'io de misy sehatra efatra: ny CENI, ny eny anivon'ny fokotany, ny mpanao politika ary ny fiarahamonimpirenena. Isaky ny fokotany eto Madagasikara de tokony misy an'izay. Roa mihitsy ny solo-tena ny mpanao politika ao. Mpanao politika tsy manana an'izay. De ny ankaviana zany zao de tokony efa iomana ny mpanao politika. Ny olona koa nge mety tsy manana olona akory ary izy any fokotany. Zay na mety tsy niomana am'izay izy. Fa zao zany de efa milaza ny hoe raha tena mpanao politika tokoa ka mahasehatra ny firenena de manolotanana zany andaotsika hiara-iasa ao anatin'ilay vao miera. De iarahantsika mahita eo zay zavatra atao. Fa ny mampalahelo ange de ny CENI rery sy ny fokotany rery mandeha mitety an'ilay trano dia rehefa vita ny fifidianana zay vao manome tsiny ny mpanao politika sy fiarahamonimpirenena. Nefa natsoina izy tsy izy io liste io zao, nefa zao zany izy roa volana aloha de efa miantso ny CENI hoe iarahantsika manao io listim-pifidianana io. De ndao re tendreo ny solo-tena anareo ho ato amin'ilay vao miera mpanao ny listim-pifidianana de miaraka io vao miera io amin'ny fanisana ny mpifidy, miaraka io vao miera io amin'ny fanaovana fanaraha-maso alohan'ny famaranana vonjomaika, miaraka io vao miera io alohan'ny famaranana tanteraka, miaraka io vao miera io amin'le fitsiriana le audita tokony atao, miaraka foana. De am'izay mahazo toky hoe io le izy io ny fanarahantsika de soniavina am'izay hoe io le listim-pifidianana. Ka ny fandraisana anjarany rehetra dia ilaina ary angatahana zay. Eto ihany koa mangataka ihany koa ny fiarahamonimpirenena, tsy ny mpanao politika ihany fa na ny fiarahamonimpirenena koa mba hanefa ny tsakany sy andavany ny adidiny, indrindra amin'ny fanabeazana sy ny fampianarana ny olona. Satria izay no asan'ny fiarahamonimpirenena ny manao ny éducation sy ny sensibilisation, zany hoe ny fampianarana sy ny fanabeazana, fanentanana ny vahoaka mba hanao ny adidiny amin'ny fifidianana. Fa mbola misy ezaka lehibe tokony ataony ny fiarahamonimpirenena ao anatin'izay. Ary ankoatran'izay fanabeazana sy ny fanentanana ny vahoaka amin'ny fifidianana zay de tokony mba ho amfisiny ihany koa ny fanaraha-maso ny fifidianana, ny fametrahana fitoriana raha mahita tokoa izy zavatra tsy mety ary ny fiaraha-miasa amin'ny CENI. Farany moa de adiniko ny tena azy teo fa ao anatin'ilay fomba fiasa mangarahara zay ataontsika ihany de ametraka ny CENI manomboka izao ny antsoina hoe cadre de concertation permanent, zany hoe ny sehatra ifampidiniana maritra. Io zany de aty amin'ny foibe izy io, asina ihany koa any amin'ny rantsamangaika arak'izay vita. Fa io zany de isaky ny andray fanapahan-kevitra ny CENI de ho ampahafantarina an'io cadre de concertation permanent io aloha hoe zao ny zavatra eritreretin'ny CENI anaovana an'ity zavatra ity, ahoana ny fahitanareo azy. De iteny ny mpanao politika eo, iteny ny fiarahamonimpirenena eo, de mandeha ny ady hevitra eo, de mifandresy lahatra eo de zay zany tondratsika azy, zay ny tondrana azy, zay vao ampiarina. Manao tatitra amin'io ny CENI hoe zao ny zavatra nisy tary zao, ho apetraka zay cadre de concertation permanent zay ahafahantsika mampiasa an'le hoe fomba fiasa mangarahara sy andraisan'ny rehetra anjara. Mahakasika an'ilay fokoanan-dosa avaran'ando. Mikasika an'ilay fokoanan-dosa avaran'ando moa zany de araka ny efa namparan-taream-piantohana mbola manentana ny rehetra ihany koa andray anjara, satria mba ahafahantsika mahazo vokatra tsara, mahazo soso-kevitra tena tsara, ahafahantsika manamboatra fehezan-dalam-pifidianana, code électoral tena tsara, de tsara aloha tsika manana ny données sy ny information rehetra tsara ho fantatsika mahakasika ny fifidianana. Ahoana tsara ny tena zavatra nitranga tamin'ny fikarakarana ny fifidianana teto Madagasikara. Rehefa apetraka eo ambony latabatra eo mahalala tsara tsika dia moramora ny atrehantsika ny fikaonan-doam-pirenena tena izy zay ho karakaraina eo anany rehetra. Ka ho asaina amin'io ny antoko politika, ny fiarahamonimpirenena, ny mpitsara, ny ministera, zay tena voakasiky ny fifidianana rehetra. Ireo solo-teny anay avy any amin'ny faritra anatrika an'io avokoa. Ireo tompona andraikitra tamin'ny CENI efatra zay nisy hatramin'izay teto Madagasikara ho asaina avokoa. Ny ACC, ny fitsarana sy ny sisa dia manentana sy manasa ny voakasiky zay mba ho tonga sy andray anjara mba ho andraikitra sy adidy raisitsika amin'ny fanatsarana ny zotram-pifidianana eto Madagasikara.
Mankasitraka président nanaiky ny fanasana tato anatin'ny fandarana tamin'ity androany ity tena mankasitraka amin'ny fo tanteraka satria sambany zany filohan'ny seny zany niakatra tato anatin'ny fandaharana tamin'ny tao anatin'izay taona maro nisy ny seny izay e androany vao mba nisy an'izany hoe filohan'ny senia niakatra nitondra fanazavana mahakasika an'izay mialana tsiny raha ohatra ka somary nasisika ny fanontaniana sasany satria fanontaniana avy amin'ny vahoaka reny nezahana napetraka ireny de manantena mbola iona aminao amin'ny fotoana manaraka. Ianao no isaorana ary isaorana ihany koa ny télévision sy ny radio MBS nanasanay ary mamerina ny fiankavianany amin'ny hoe aza misalasala. Aza misalasala ny miantso satria ianareo mpanao gazety mpampita vaovao no anisan'ny fitaovana lehibe indrindra ahafahantsika manentana sy manabe ny vahoaka malagasy amin'ny fandraisana anjara eo amin'ny lafiny fifidianana. Dia mirary koa raha mirary ny vahoaka malagasy mba ahita ny soa sy ny tsara rehetra amin'izay rehetra atao. Tapitra ny fandarantsika tompo klasy sy tompoka vavy tsara-pahatsahivana anao hatrany fa Andriamatoa Thierry Rakotonarivo filoha national ny CENI Madagasikara no vahintsika tamin'ity androany ity izy ihany koa dia administrateur civil. Mankasitraka anao ankasitrana teknisiana isaorana ianao nanaraka ny fandarantsika hatramin'ny farany. Veloma tompoko.